nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny zoma teo ny taranaka anjanapara amiray avy eo amin'ny commune ambanivohitra Alakamisy anaty vato Betafo. Nambaran'izy ireo fa isaky ny fito taona no ataony safodrazana antiaky Andriamparazato izay ny andohany reto taranaka ireto. Nisy anefa nanao izany tamin'ny volana lasa teo ka manomboka izao dia hoentitra ny komitiny tamina. Izahay komity ny taranaka Andriamparazato izay mijoro etoana dia mandrara dia manda ary lavinay marindrano ny fanaovana izany manomboka izao. Karaha ohatra mbola manana misy miziriziry anao an'izay dia tsy maintsy izahay aka ny fepetra rehetra hatrany amin'ny makany amin'ny taratasy any amin'ny manam-pahefana rehetra anohananay an'izany zavatra izany. Maro ny fampandrosoana nataon'ny taranaka Anjanapara miparitaka manerana ny nosy ka hatrany ivelany ary indrindra ny eo an-toerana. Anisan'izany ny fanadiovana ny lakan-drano, ny fanaovana kianja filalaovam-baolina, ny fananganana lisea sy ny trano famakiam-boky. Ity farany izay nisy nanolotra ho an'ny fikambanany teraky vakina karatra izay tsy eken'ny taranaka Anjanapara amiray satria fananana iombonana ny arahany rehetra nanangana izany. Lavinay ny fanolorana ny famakiam-boky io any fiteva fa tsy fananan'olo tokana io. Antitra terinay zany tsy fananan'olo tokana io fa fananana iombonana, fananana iraisana satria herim-pony iraisana ny tao nananganana azy. Nasiany reto komitiny tamina tsindrim-peo ihany koa fa mitovy ny taranaka izy 710 rahalahy zanak'Ikiaky Andriamparazato. Dia mbola antitra terinay fahatelo ihany koa zany fa Andriamparazato tsy nanavaka anizaniza hoe ho mpanjaka na ho zanaka mpanjaka fa izahay rehetrarehetra taranan'ireo tsy misy afaka mitony tena ho mpanjaka na zanaka mpanjaka na amin'ny teny frantsay manao hoe na roi télé na prince na princesse tsy avy aminay zany ary lavinay fa olona mitovy aminay daholo mitovy grady aminay raha tianareo zany. Anisan'ny taranaka Anjanapara moa ilay mpanoratra sy mpanao hosodoko fantadaza Jean Verdira Zakandraina na Idox.